izy tra miresaka masaka angambontsika dia vita ny resaka androany a efa lavalava ihany zay video zay mbola avy ianareo masaka voalohany asehoko anareo dia ity masaka ity avy amin'ny Dr. Jart Shake and Shot ilay marque ny ve sa gamme ny tiako dia ity anankiray ity zao rubber firming mask ity zany a firming izy zany manamafy ny hoditra ao indray raha ohatra ka hoe somary efa misy rida zany ny hoditra ao somary efa miroradroraka dia manakombokombona anazy indray mampifitipitina anazy indray there you go mampifitipitina isaky adiniko zareo resaka gommage ity no ampiasaiko ity avy amin'ny Neutrogena Rapid Clear Foaming Scrub ity no ampiasaiko tsy mampiasa an'ilay Saint Ives intsony satria hitako hoe be dia be mihitsy ny olona milaza fa managogoka ny tarehinao iny na dia tsy hitanao ara fa rehefa ny arina any rehefa antitra ianao dia tena feno hitanao mihitsy ny madidididi ny tarehinao le boribory kely fasipasika kely anatiny dia izay tsy ampiasaiko anazy intsony fa ity no ampiasaiko Neutrogena ity zao efa indroa ity no ampiasaiko raha tsy diso mety hiova zavatra hafa indray ako manaraka satria efa hovidy izy io dia mety hiova produit hafa indray ako ny anazy zany produit solosoloako ny produit solosoloako dia ny produit ny gommage ray ny toner ray dia indraindray koa ny crème hydratante hoentina matory ireo zany tena solosoloako fa ny tena base zany dia ny fanasako tarehy dia ny crème hydratante mandritra ny andro ireo zany tsy dia tena misolo firy satria matahotra tarehiko somary sensible raha efa nilazaiko anareo ok dia ny karazana masaka zay ampiasaiko zany zao no asehoko anareo avy aminamako ny akabeazany reto ny tena marina sady Korean daholo Korean beauty daholo izy rehetrarehetra asehoko anareo ny tena tiako indrindra amin'izao satria tena misy tena produit tena tiako efa nampiasaiko betsaka dia tena tiako ity zao ny anankiray That's why asehoko anareo sary akaiky ity misy step 2 le izy step 1 refreshing peeling gel zany hoe manasa tarehinao dia ohatrany hoe gommage any izy ity zany fa gel zany hoe ohatrany somary misy tsokoko miala mihitsy amin'ny tarehinao rehefa ampiasainao izy io dia avy eo dia sheet mask sodiny sheet mask zany hoe le pilina tsina rehefa miala zany le tsokoko amin'ny tarehinao iny dia sensible ny tarehinao zany ohatrany hoe miala le tarehinao antitra be iny dia tarehin-jazakely no mivoaka avy eo lasa malefaka be zany tiako lazaina dia le masaka zany miaro anazy miaro an'le tarehin-jazakely vao mivoaka indray miaro an'le tarehin-jazakely vao teraka indray dia manome hydratation sy mikolokolo an'ilay tarehy vao teraka zany dia zay zany no mahatsara ny gommage sy ny peeling gel ankoatr'izay ny tiako tatoato koa dia ity marque ity Tony Moly izy ity rehefa ato anatin'ity le Amreal ity dia tsara be daholo ihany koa ity ray ity zao brightening zany hoe matetika zavatra rehetra izay misy matetika ny zavatra rehetra izay misy lemon misy citron mavo citron mavo izay rehetra misy citron mavo dia brightening manazava ny endrika ao foana zay ny asa ny ankoatr'izay dia ito marque anankiray tokoa efa nampiasaiko matetika Botanical mask asiako ihany miseho eo akaiky eo ity anankiray ity zao anti wrinkle ity anankiray ity tsy haiko fa amin'ny coréenne daholo zany le soratra ato raha ny tena marina dia indraindray misy mila manao translation fa itony tena tiako be fa ny be dia be nampiasaiko ny zavatra rehetra coréenne zany ianako raha resaka masaka dia tena zay foana ny ampiasaiko satria tsara le izy sady sheet mask tsy mila le maloto be sasana dia fa zao sheet mask apetaka fotsiny dia asorina aveo dia vita ok vita zay dia ny resaka ohatra hoe niteboka maindy amin'ny oronao itony ny ampiasaiko misy step 1 step 2 step 3 le izy
le zavatra lefa fampiasako taloha zavatra atao amin'ny orona fotsiny a dia asorona avy eo a dia miala ho azy ilay izy. Ity anankiray ity indray a Docteur Ampoule. Mbola tsy nampiasaiko izy ity raha ny tena marina fa Docteur Ampoule zany a no marikany raha tsy diso ahako. Dia ohatran'ilay teo ihany misy step 1 step 2 ilay izy a. Teny koreana daholo ny etiny amin'ity a fa Docteur Ampoule avy amin'ny Etude House ilay izy. Ity anankiray ity a lifting care hono. Dia zany hoe misy step 1 step 2 ihany ilay izy. Tony zany tsara rehefa mandeha voyage dia zavatra ohatry tony ny ilaina amin'izay tsy mitondra produit be dia be fa kely iny fotsiny dia efa vita dia efa mety. Izay no ampahary zareo ny azoko zaraina aminareo androany a. Tena mahafinaritra anako ny mikarakara tarehy. Somary efa taraiky ary ahako vao tena taitra amin'ny fikarakarana tarehy raha ny tena marina. Ta Madagasikara efa nikarakara tarehy ihany satria efa nolazaiko anareo efa misy monomono ny tarehako. Fa tsy dia hoe inona loatra satria mbola inona classe de 3e tamin'izany. Dia argile verte fotsiny ny ampiasaiko a dia izay tsy haiko hoe mampaninona ny tarehy akory ara ilay izy tamin'izany fa dia natao nasokosoroko fotsiny satria lazay mamanay hoe mety amin'ny tarehako fa tsy dia nanao ninina. Dia rehefa tonga taty a efa 20 taona vao taitra ny karakara tarehy. Tsy hoe taraiky kory izay fa tokony tany aloha zany dia efa zatra dia efa nizatra. Fa bon, izay zany a ny fikarakarako ny tarehiko ohatry zareo a dia ny tiako marihana eto fotsiny hoe averiko indray hoe na dia tsy manao maquillage ary ianao a dia ilaina no mikarakara tarehy. Ilaina foana manadio an'io tarehy io. Eritrereto fotsiny hoe mila mandro isan'andro ianao. Dia raha ahoana ianao raha ohatra hoe tsy maro mandritra ny 3 andro dia ohatry ny ahoana ny tsikoko. Ohatry ny ahoana ny tsikoko mivoaka eo. Ohatr'izay ihany koa ilay tarehy. Io zany raha ohatra hoe misy olona hoe matahotra produit fa sao dia mandoro sao dia zao dia produit natoraly ampiasaina fa mila karakaraina foana io tarehy io, mila sasana foana io tarehy io. Mangala fotsiny ange ianao taratasy fotsy dia ataovy eo amin'ny andavarangana na ataovy eo amin'ny tokotany ilay izy antony. Dia mandany ianao mandeha tsy haiko mandeha miasa mandeha mianatra dia miverena ianao ny hariva dia jereo hoe mbola madio ve iny taratasy fotsy iny. Dia ohatr'izay ihany koa ny tarehinao mivoaka io trano io. Izay zany no tiako lazaina. Ohatran'ny vatanao mamoaka ohatran'ny vatanao mamoaka tsembohana ihany a, mamoaka tsembohana ihany koa ny tarehy. Ohatran'ny vatanao mamoaka tsikoko ihany koa ny tarehy dia zany hoe mila diovina. Dia ohatran'ny hoditra rehetra misy rida dia hisy rida ihany koa io tarehy io rehefa antitra ianao. Ohatran'ny hoditra ihany hoe misy mony dia misy mony ihany koa io tarehinao io. Dia izay zany mila karakaraina anazy foana. Dia ny ankoatr'izay mazava ho azy ohatran'ny hoe sakafonao ihany koa mila atao tsara ny zavatra hohaninao zany mila zavatra tsy be menaka. Mila zavatra madio zany hoe mila misotro rano matetika zany ianao raha ohatra ka tianao ho tsara ny fivoakan'ny tarehinao dia mila ohatra hoe mazoto misotro rano, misotro jus fa tsy soda, misotro tsy boisson gazeuse zany le soda, misotro hainareo nga mantsika lazaina mila misotro zavatra madio, mila mihinana zavatra madio fa tsy hoe be menaka, chocolat, tsy haiko frity, nem, sambosa, masikita reny zavatra be menaka reny, poulet grillé. Afaka hohanina ihany reny hoe etsitsy fa mila zavatra madio. Zany no hohanina rehefa tianao tsara ny hoditrao. Dia rano ihany no tena zany fototry ny fahasalamana. Ny fahasalaman'ny hoditra io na ny fahasalaman'ny vatana, ny fahasalaman'ny saina, rano madio mazava ho azy. Dia ny tiako lazaina amin'ilay sakafo madio tsy hoe sakafo maloto no hohaninao isan'andro kory fa ny tiako lazaina hoe sakafo plein ve zany ny tiako lazaina amin'izany hoe tsy dia be menaka tsy dia be sira azonareo angamba ny tiako lazaina. Dia izay indray ny androandrareo angamba ataoko partie 2 ty anankiray ty fa tena efa lava loatra ilay vidéo teo dia manjary esorleo be eo indray nareo fa
zay zany ny androany angambany ty vidéo ty ve ny farany vidéo resaka fikarakarana tary amin'ity série ty angambany mety tohiziko indray le izy amin'ny heritaona fa angambany ty ny farany amin'ity taona ty dia misaotra betsaka anareo rehetra izay nanaraka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany misaotra betsaka anareo rehetra izay nakasitraka n'ilay vidéo série voalohany indrindra fa somary nampiomehy kely hono aho tamin'iny dia tianareo iny koa miankina amin'ny humeur rehefa ohatra hoe mba tsy haiko mba tsy haiko miankina amin'ny humeur iny dia laza mampimehy indraindray dia mifaly rehefa tianareo le izy fa enganeka tsy mampanenarareo ihany koa ako rehefa le matomatotra kely ohatra izao sa ahoana dia raha ohatra ka mbola misy fanontaniana dia aza misalasala mametraka fanontaniana ao ambany ao raha eto amin'ny youtube ianao dia ao amin'ny youtube ao ambany ao ny commentaire raha amin'ny facebook ianao dia ao ambany ao ihany koa ny commentaire apetraka fa mamaly foana ako rehefa hitako raha le izy na rehefa manam-potoana ako fa aza matahotra dia rehefa tsy eto amin'ny youtube dia any amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra any dia aza misalasala rany manatona nahany dia miresadresaka antsika zay fa dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery dia manaraka indray aza dino misabone raha ohatra ka mbola tsy vitanao zay aza dino milike ihany page raha ohatra ka mbola tsy vitanao ihany koa izay zay fa dia veloma daholo dia manaraka indray zany hoe mana vermin